Soroana tsara ny fiparitany aretin'ny barika aretina pazony akoho mamborona ka amin'ny alalan'ny fampiasana ilay zava-maniry felam-barika no ahafahana misorika izany araka izao tato-baovao etin-dravaka Randriamanalina sy Mamira Samuel izao. Felam-barika izay no antsoiny ity karazana zava-maniry iray ity izay isan'ny fianakaviam-ben'ny angivy. Tsy azo hohanina ity zava-maniry ity fa natao haingon-trano no miaro ihany koa ny akoho mamborona amin'ny aretin'ny barika. Izy felam-barika karazakarazan'ireny angivy sy namandreny fa izy io zany maharitra 5 volana ny faharetan'ilay vo dia ankoatran'izay izy hoe kaporisy anaty fafinaretan'ny maso odi-barika izy io ho an'ny akoho mamborona zany na ny raviny na ny voany atao amin'ny rano fisotro ny vorona dia tsy tratran'izay aretina izay izy. Misotra kely ohatry ny mamboly anana io nataonao am-po izy nataonao amin'ny vazy ary dia efa manome koa tsy sarotra. Tsy mifidy toerana io. Tsy mifidy tany Ambatondrazaka no nahitana azy ny tena marina zany. Isan'ny vokatra arantin'ny kooperativa fanotra mandritra ny hetsika Fiaramadà ity zava-maniry iray ity. Ity kooperativa ity izay niorina tamin'ny taona 2014 dia manao ny asa rehetra amin'ny famokarana zanak'hazo sy ireo zava-maniry entina manatsara endrika tanàna na trano ka ho an'ireo mpiompy akoho mamborona dia saika ny fampiasan'ity felam-barika ity no anoroan'izy ireo hevitra ny mpanjifa. Ny kooperativa fanotra dia nahazo ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana nampanaovan'ny vondrona Eoropeanina sy ny faritra Analamanga tamin'ny taona 2014 ka nahazo ny famatsiam-bola mandritra ny 2 taona avy amin'ny vondrona Eoropeanina entiny manatsara ny sehatr'asa misy ity kooperativa ity.